Halleluja, dia raina Jesosy fa tonga indray ny fotoanatsika anio izy ny ombadiky n'izany izy nanatateraka an'izany dia isaorantsika izy anio hariva izao ary mbola mamerina fisaorana amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny tombosoa omeny anahy afahako mitarika antsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao ary ihany koa misaotra anareo izay manaraka isaky ny hariva manaraka live manomboka amin'ny latsinainy ka hatramin'izao manokana nantenaina hery arabaina ihany koa Felicia Mantra Felana Saolia hery Nadia arabaina reo rehetra ary mangataka anareo mba zarao tena atao Maxime Andriamanitra amin'ny fiainatsika sy ianao mino fa vonina tsara ianao amin'izao anio izao na nandeha tsara tany am-piasana na tsy nandeha tsara fa Andriamanitra mbola amin'ny fahasoavan'Andriamanitra matozo atsika sy ianao mendrika isaorana foana izy mendrika hoderaina foana izy mendrika ankalazaina izy fa eto amin'izao anio izao fotoana no ahafahantsika sy ianao mianatra indray eo amin'ny tongotry ny Jesosy afahany ihany koa miasa amin'ny fiainatsika satria hozy tenin'Andriamanitra hoe rehefa Jesosy manafaka dia fa misy fanafana ho antsika tsirairay avy eto anio ary mialoha ny rosontsika ny fotoanandroany tompoka dia andeontsika ianao amaky tenin'Andriamanitra ary ivavaka avy an-trano isika ivavaka angataka amin'Andriamanitra isaotra anazy aloha isika amin'ny fotoanandroany ary angataka ny saheto androany angataka famelana ihany koa mba ahafahantsika manatona ny seza amin'ny fiandrianana mipasahiny ary ihany koa manapaka ny blocage rehetra satria ity ilay andro nataon'i Jehova ho antsika sy ianao misy zava-dehibe no manao antsika sy ianao eto vononony ianao dia andao avy hatrany isika sy ianao amaky tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Salamo 5:1 andiny voalohany ka hatramin'ny faha-efatra maro dia maro amintsika koa malala ny teny io dia andao avy hatrany isika mamaky an'io teny io hozy tenin'Andriamanitra manao hoe miderahan Jehova miantsoa ny anarany atao fantany any amin'ny fireneny ny asany mirao azy mankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra nataony 13 ataovy ho reharehanao ny anarany masina aoka ifaly ny fony izay mitady an Jehova mitady avan Jehova sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny vany Ien, patatro tamarainy ianao foa ny katsaka an'Andriamanitra ny tady anazy vao marainy atao anatin'ny andro androany ao anatin'ny fifadikana mbola nitady anazy dia amin'izao arivo izao izy teny hoe katsao mandrakariva ny tavany mbola eto ianao mikatsaka anazy mino afa amaly anao izy mino afa anao ny fahagagany tahaka ny teneny amin'ny andiny faharoa amin'ny fiainanao ary andao isika sy ianao amin'izao fotoan'izao isaotra anazy angataka amin'ny fanahy masina hitarika atsika angataka amin'ny fanatrehana satria tsy mahefa ninina isika sy ianao raha tsy eo amin'ny fanan'Andriamanitra ary angataka ihany koa isika Andriamanitra anadio antsika manaisotra ny elokantsika raha voatsika no miteny anazy hoe inona ny zavatra tsy mety ny ataony tsy hoe Andriamanitra ratsy sady be famindrapony ary ianao zany antiana asandrato ny feoanao andao isika sy ianao ivavaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada misaotra anao amin'izao fotoana anio izao mankasitraka anao midera ny anaranao masina fa Andriamanitra tsara ianao tsy mitsahatra manao tsara ianao amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro ozy Paul manao hoe ny fahasoavan'i Jesosy natoy izao izay koa eto androany dia miteny hoe noho ny fahasoavanao matoy izao anay dada mankasitraka anao midera ny anaranao masina izay tsara taminay ianao na dia tsy mendrika aza izay fa ianao ilay Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay ozy teninao manao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anareo ka tena misaotra anao izay amin'izany fitiavanao anay izany dada
mankasitraka anao zay am'izao anio izao ihany koa dada dia tena tsy mahefa nininy izay raha tsy eo mifanahinao masina zany antony natsoinay anao angatanay aminao mba tena hoe mifanahinao masina manatrika anay eto androany eny zay mitarika an'izao fotoam-bavaka izao na ny olona zay manaraka zao live zao tena hoe ianao mihitsy no miasa amin'ny fiainanay tsirairay avy satria dia tena hoe miasa amin'ny fomba mahagaty zay tsy takatry ny sainay zay dada ilaivanay amin'ny fanahinao masina mba hiasa eto anio tsy hoe andany fotoana eto zay dada fa rehefa tafialy eto zay dada dia tena matsapa fa hoe nandray hera avy aminao nisy fiovana ny tenina alefanao mba hampiovana amin'ny fiainanay eto ihany koa zay dada tena tsy mendrika mihitsy eo anatrehanao eny manomboka maraina ka hatramin'izao mety maro ny zavatra nataonay tsirairay avy zay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao eto zay dada mangataka anao mba mamela anay tsirairay avy amin'ny zavatra rehetra tsy mety zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mamela anay dada adiovy ny fonay sainay ny fananay ny tenanay ny iainay raha manontolo amin'ilay rasa abidin'i Jesosy Kristy mba hahafahanay manatona ny seza amin'ny fiandriananao ampasahiny izay amin'izao anio alina izao dada mbola am'izao fotoana izao apetraka efenao mpelantananao ity programa ity manomboka izao ka hatramin'ny fiafarany izao fotoam-bavaka izao tena hoe ianao mihitsy no manapaka ka izao fotoam-bavaka izao ka ianao dada am'izao fotoana izao no miasa amin'ny fomba mahagaga tena hoe ianao mihitsy no mikontrôle an'ity live ity mba voninahitry ny anaranao ireny ihany misaotra anao zay dada midera ny anaranao masina izay mankalaza anao zay fandriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara ihany koa mito amin'ity toeranao ity satria ianao lay alpha ianao lay omega tena hoe andriamanitra tsara ianao andriamanitra mahay ny zava-drehetra andriamanitra mahavita ny zava-drehetra sady ny voalohany ianao no farany alleluia ndao tsika sy ianao tena hiteny hoe ianao lay alpha sy omega miankohaka aminao zay dada fa mendrika hoderainy ianao na aiza misy anao ndao tsika sy ianao anao an'izao hira izao alleluia ianao no alpha sy omega aminao zahay mendrika hoderainy ianao no alpha sy omega miankohaka aminao zahay mendrika hoderainy ianao no alpha sy omega miankohaka aminao zahay mendrika hoderainy ianao no alpha sy omega miankohaka aminao zahay mendrika anao voninahitra rehetra dada anao voninahitra rehetra miankohaka zahay mendrika hoderainy anao voninahitra rehetra miankohaka aminao zahay mendrika hoderainy avy antsika ianao no alpha sy omega miankohaka aminao zahay mendrika hoderainy ianao no alpha sy omega miankohaka aminao zahay mendrika hoderainy anao voninahitra rehetra miankohaka
zahay menjikyuderanya nawanao anavunay charet miangkukam nao zahay menjikyuderanya nawanao anavunay charet miangkukam nao zahay menjikyuderanya nawanao anavunay charet miangkukam nao zahay menjikyuderanya masina 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 yanao tu fenuvuni na itrao ni tany rehetra ny fireneny rehetra mioby anao ny derasia zahoao aokazavanay ny tavanao deu fantatray fahitrianao any andanitra mideranao fa tsara ny andriamanitsika zao rehetra izao ir halleluja hoanao mpanjaka any andanitra mideranao fa tsara ny andriamanitsika zao rehetra izao ir halleluja hoanao mpanjaka any andanitra mideranao fa tsara ny andriamanitsika zao rehetra izao ir halleluja hoanao mpanjaka any andanitra mideranao fa tsara ny andriamanitsika zao rehetra izao ir halleluja hoanao mpanjaka any andanitra mideranao fa tsara ny andriamanitsika zao rehetra izao ir halleluja hoanao mpanjaka halleluja halleluja tena mendrika deraina mendrika isorana mendrika ankalazain'Andriamanitra antsika eto aho tokoa dia miarabana zay mbola vomitra hitakeo ritoky arabainy ianao hitakeo ravavy Orso ihany koa ravavy Angeline iranada Erika dia miarabanareo dia avy hatranintsika mba tsy akafotoana be malaza mihitsiny hoe za maka fotoana be mihoatra ny adindray fa avy hatrany isika dia avy dia vakintsika tenin'Andriamanitra mino fa tadidinao ity volana ity dia hoe volana rariny mbola momba ny rariny ihany no fizarana ho atao androany ndao miaravakintsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra lohateny amin'ity volana ity izay hitantsika ao anatiny Isaia 56 andiny voalohany Isaia 56 andiny voalohany Isaia 56 andiny voalohany azafady Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe tandremo ny rariny izao no lazainy Jehova hoe tandremo ny rariny manaova ny mariny fa efa madiva ho tonga ny famonjeko
ary efa iseo ny fahamarinako. Avery koa, izao no lazain Jehova, tandremo ny rariny, manaova ny mariny, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko, ary efa iseo ny fahamarinako. Io teny io zareo nampiasain'Andriamanitra taminany Isaia amin'izany fotoana izany. Io tenin'Andriamanitra io ny milaza amin'ny zavatra ho avy. Mino fa efa takatrao hoe inona ny dikan'izany, fa na izany efa hoe tonga eto androany izara an'ilay izy dia zaraiko fa mino ary mangataka aminareo mba tena androany aza atao tahaka ny live efa fataontsika isaky ny zoma. Misy fanafana ho antsika eto androany. Zarao amin'ny fianakavinao, zarao amin'ny namanao, fa Jesosy Andriamanitra amin'ny fanahy masina efa vonina izy manala ny zavatra sy mame voninahitry ny anarany amin'ny fiainantsika. Zarao alefaso dia mbola toiziko ihany ny tenin'Andriamanitra. Ilay vakintsika teo araka ny teneko anao hoe zavatra ho avy ny tenin'Andriamanitra tamin'iny fotoana iny. Ozy ny teny manao hoe manaova tandremo ny rariny, manaova ny resaka rariny sy ny fahamarinana no resahantsika eto. Raha tena mijery ianao ao anatin'ny rariny, tiako zarainiko amintsika androany, ny Jesosy Kristy dia tonga teto an-tany izy, naka ny tsirarina rehetra. Dia netiny tao ambony la croix, amin'ny sakrifisin'ilay rano Jesosy Kristy dia no namarinina izany isika. Donc dikan'izany nataony Jesosy Kristy mahazo rariny itsika amin'ny alalan'ny rano Jesosy, amin'ny alalan'ny rano izay nalatsany tao ambony la croix. Vakitsika tenin'Andriamanitra ho azonao tsara le izy amin'ny Isaia 53 andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Mangataka amintsika mba tena anaraka tsara sy mamaky tsara ny tenin'Andriamanitra, fa mbola misy vavaka no ataontsika vavaka fanafana ho arina eo, mbola misy vavaka maromaro ataontsika rehefa avy eo, fa mila takatrintsika aloha zavatra tian'Andriamanitra ambarantsika androany. Isaia 53 andiny fahaefatra aloha vakintsika. Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy Jesosy Kristy zany resany zany, nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika. Zany hoe miteny ny zavatra ho avy zao. Mbola tsy tany Jesosy tamin'izany fotoana izany, fa zavatra mbola ho ataony Jesosy zany, nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika. Kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohany sy nasiany Andriamanitra ary nampahoriany. Ozy ny andiny fahadimy. Nefa izy dia voalefona no ny fahadisoantsika sy ny torotoroany no ny elontsika. Ny fampijaliany nahazontsika, fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nanasitrana ansika. Isika rehetra dia samy efa nini tahaka ny nani tahaka ny ondry, samy efa nivily ny amin'ny alansika avy isika rehetra, ary nataony Jehova niatra tamin'ny avokoa ny elontsika rehetra. Zany hoe ny tsirariny, ny zavatra tsy mety rehetra teo amin'ny fiainantsika dia nalainy Jesosy Kristy netiny tao ambony la croix, namariny isika sy ianao, namariny isika ary nampihavanana amin'Andriamanitra isika sy ianao amin'ny alalan'ny rany. Dia jerevantsika indray raha ny momba ny fahamarinana. Tenin'Andriamanitra vakitsika amin'ny Jona 16 andiny fa 12 ka hatramin'ny 15. Jona 16 12 ka hatramin'ny 15, raha vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mbola manana zavatra maro ho lazainy aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Jesosy no miteny an'izany.
Averiny kely andiny faharoambe folo azafady. Mbola manana zavatra maro fady ho lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny. Andiny fahatelo ambin'ny folo. Fa raha tonga ny fanahany fahamarinana dia izy no hitarindalana anareo ho any amin'ny marina rehetra. Fa tsy niteny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazaina avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Andiny fahaefatra ambin'ny folo. Izy ankalaza ay, Jesosy miteny an'izany zany hoe fanahy masina ankalaza an Jesosy fa andray avy aminy ay, fa andray avy aminy, zany hoe fanahy masina andray avy aminy Jesosy ka anambary izany aminareo. Andiny fahadimy ambin'ny folo. Izay rehetra ananany ray dia ay avokoa, ko izany no nilazako fa mandray avy aminy ay izy ka anambary izany aminareo. Hitantsika tenin'Andriamanitra amin'ilay andiny fa 12. Izy hoe ho avy ilay fanahany fahamarinana. Zay mo ilay lazainy, ilay nivakintsika teo zay ilay lazainy ao anatin'ny Isaia 56:1. Zay fahamarinana izay. Raha fitiniko le izy Jesosy Kristy misy voalohany ray, zanaka fanahy masina, zay ataotsika telo izay ray. Tany an-danitra tany zareo nahita ny tsirariny rehetra iaina ny olombelona, iainy ny olombelona teto an-tany talohany nandehanan Jesosy Kristy amin'ny nofo eto an-tany. Fa tadidio fa talohan'izany Jesosy efa teto, fa ozy tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra hita masontsika io dia Jesosy nanao an'io. Donc efa teto izy tamin'ny voalohany. Fa za miresaka aminao hoe alohany nahatongavan'i Jesosy Kristy eto an-tany amin'ny nofo ohatran'ny olombelona dia efa tany an-danitra tany nisy fivoriany tany. Dia ny tenin'Andriamanitra amin'ny zanany Jerôme fahorian'ny oloko. Dia nanaiky Jesosy andehaniny anao sorony sakrifisy ho antsika sy ianao. Tsy rarina mihitsy le izy fa nataony mba atonga antsika sy ianao miala ao anatin'izany tsirariny zany. Zany hoe nanaiky Jesosy Kristy hoe namehany ny ainany mihitsy izy, ny rany hatramin'ny goto farany sakrifisy ho antsika sy ianao tafiditra ao anatin'ilay rariny. Ary ihany koa miteny ao anatin'ny Jona 16 Jesosy hoe ho avy ny fotoana rehefa mandeha izy dia tsy ho irery isika fa ho avy ilay fanahy fahamarinana, zany hoe fanahy masina izay anampy antsika rehefa andeha izy tsy irery isika. Zany hoe efa nanao planina mihitsy n'Andriamanitra, efa vita planina mihitsy tany an-danitra tany, ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ahoana no atao anatsara ny fiainantsika olombelona? Fa zao fotsiny, ozy tenin'Andriamanitra hoe maro ny tsy nandray azy, zay nandray azy nomeny hery atonga ny zanak'Andriamanitra, zany hoe ilay fanahy masina nandray herintsika, nandray ny fanahy masina. Ianao manaraka an'izao fotoam-bavaka izao raha nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao ao anatinao ny fanahy masina izay anampy antsika alala marina sy manatateraka amin'ny marina. Eto dia mety manamely teny ianao hoe efa nanao an'izany ho anahy Jesosy nefa ohatrany tsy nirarahiko, misy fotoana tsy nirarahiko lay raha, lay sakrifisy, lay sorony nataony hoay. Mbola tsy tara zao. Ny fanahy masina koa mbola eto, mbola tsy tara zao miaraka amintsika izy. Andriamanitra mampianatra antsika ary niteny mihitsy izy tamin'ny Zorobabel amin'ny Zakaria 4:6. Ozy niteny Andriamanitra manao hoe tsy amin'ny hery na ampatanjaha fa amin'ny fanahiko ozy Jehova. Zany hoe ain'Andriamanitra hoe tsy ho mora iainana eto amin'ity tany ity fa mila ny fanahin'Andriamanitra isika, mila ny fanahiny, mila ny fanahy masina isika sy ianao.
zany natonga an'Andriamanitra nandefa ny zanany manamarina antsika ary hoe voavidy amin'ny rany Jesosy Kristy sika ary rehefa avy eo omeny antsika ilay fanahiny izay anampy antsika diantsika manaradian'i Jesosy Kristy isanandro amin'ny fiainantsika. Zany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Raha amin'ny herintsika mihitsy zareo tsy ho vitasika izany zavatra zany. Nefany isika sianao indraindray tsy tonga saina amin'izay zavatra izay. Andriamanitra te anamboatra antsika sianao amin'izao anio izao. Te amerina amin'loany zavatra rehetra fa mbola misy amintsika miaina ao anatin'ny tsirariny. Kanefa Jesosy efa nanao ny asany. Ho jerevantsika fa maninona dia ho jerevantsika ny solution ary ny tena ho hivavaka isika mba hiverina amin'loany zavatra rehetra ary tena mba hiseho voninahitrin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Fantatritsika tsara hoe fanahy masina dia sarobidy lehibe avy amin'Andriamanitra. Nefa zao isika sianao nefa indraindray manao tsirarina amin'ny fanahy masina. Anaiky an'izany ianao any. Zako manaiky misy fotoana tena hoe manao tsirarina amin'ny fanahy masina. Inona tsirarina ataontsika amin'ilay cadeau lehibe nomen'Andriamanitra antsika. Indraindray isika mizavatra atrehantsika dia miteny hoe allo avy dia ataoko an'izao io. Manao amin'izay saim-patantsika nefa fantatrintsika nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fanahiny mba hanampy antsika amin'ny fiainantsika isanandro. Zay tiantsika no ataontsika. Mieritreritra efa intelligent be, matakatra be, malala be, manana expérience be momba an'izao ataontsika zay tiantsika atao dia tsy rarahintsika amin'ny fanahy masina. Tsy rarina izany ataontsika izany. Cadeau lehibe nomen'Andriamanitra antsika nefa ataontsika ohatr'izao. Na kosa misy koa ianao fotoana mizavatra atrehanao dia miteny ianao hivavaka angataka taridalana avy amin'Andriamanitra. Rehefa omen'Andriamanitra antsika ny taridalana amin'ny alalan'ny fanahiny, inona indray no ataontsika? Ohatrany sao tsy fanahy masina no miteny, tsy mety io zavatra io, allo ataoko an'izao, nefa izy no miteny. Zay tiantsika atao ihany no ataontsika. Tsy rariny zany, tena tsy rariny zany. Raha isika manao an'izany mbola misy vavaka fifonana rehefa avy eo dia hivavaka momba an'izany isika avy eo. Misy témoignage tiako teneko anareo mametraka fanontaniana aloha. Tianao ve ohatra fantatrao hoe anniversaire an'ny olona anankiray ohatra hoe amin'ity volana marsa ity. Efa niasa ianao nandray karama ianao. Fantatrao ny anniversaire an'ilay olona dia nanokana vola ianao hoe tividiana cadeau ho an'ilay olona. Tena ao anatin'ny sainao hoe tena lay tsara indrindra, tena lay tiany mihitsy nomeko anazy. Ao anatin'ny sainao zany. Hoe zay tsara indrindra nomeko azy. Lasa ianao alainao lay vola be. Lasa ianao mitety tsena. Mandeha mividy an'ilay izy. Dia rehefa avy eo hoentinao omenao an'ilay izy. Omenao an'ilay olona ilay izy. Tianao ve raha alain'ilay olona ilay izy dia avy eo. Tianao ve raha alain'ilay olona ilay izy dia avy eo tsy rarahiny. Zao misy témoignage momba manko itenenako an'izay. Mba azontsika tsara hoe cadeau lehibe nomen'Andriamanitra antsika sianao. Misy fotoana zany misy olona nameka cadeau ana. Ary ny cadeau nomeny ana akanjo zany, tsy afeniko. Dia ilay akanjo zany niraisiko dia nisaotra an'ilay olona dia niraisiko ilay izy nefa ato anatiko mijery an'ilay izy tsy za mihitsy no hanao an'io akanjo io. Inona ny zavatra nataoko izy nareo nomeko an'ny ravaviko ilay akanjo. Iny ka nisy fotoana niona tamin'ilay olona ilay ravaviko nanao an'ilay akanjo dia tena sorena sady tezitra eo ilay olona niteny ana. Fa maninona zavatra nomeko anao dia nomenao tamin'ny olona. Maninona raha nitenenao tsy tianao dia mba nisoloky ilay izy. Cadeau nialan'ilay olona vola.
dia nefa malahelo. Mino aho fa ianao koa ohatra zao rehefa mame cadeau an'ny olo karaha tsy rarahiny le olo le izy a dia somary marary ihany mihitsy ianao miandrandra hoe rovina izy vao anao an'ilay akanjo, rovina ianao izy anao an'ilay kara, rovina izy vao hitondra an'ilay poketra, tena miandro mihitsy ianao mijery an'izany. Dia tahaka an'izany koa inge Andriamanitra amintsika e, nomeny cadeau lehibe isika nefa matetika tsy rarahintsika mihitsiny. Eritreretiny hoe inona ny ao anatin'ny fon'Andriamanitra amin'izany fotoana zany. Cadeau lehibe indrindra nomeko an'ny zanako mba hanampy anazy amin'ny fiainana eto an-tany, hanatsara amin'ny fiainany, amin'ny fifaliana, fiadanana anazy, efa tsy rarahiny. Mieritreritra ve isika hoe raha tsy mifanaraka amin'ny fanahy masina, raha tsy ampiasaintsika ilay cadeau lehibe nomen'Andriamanitra antsika dia hoe lasa kely ny herin'ny fanahy masina? Hoe ampiova azy ve zany? Tsy ampiova azy fa izy tsy miova maly an'io ary mandrakizay. Ary ny heriny ozy tenin'Andriamanitra tsy misy manana ny heriny tahaka n'Andriamanitra. Donc tsy ampiova azy mihitsy zany. Fa ny tena mariny tsika sy ianao ny tena vomafy. Revo tsy manaiky mampiasa an'ilay cadeau lehibe nomen'Andriamanitra antsika. Ndao inge misy tenin'Andriamanitra vakiko amintsika amin'ny John 14:25. Jasar no miteny hoe ni par force ni par puissance mais par le Saint-Esprit, izay mihitsiny le izy. Na inona zavatra katsaintsika atao, tsy noho ny herintsika, tsy noho ny fahatanjahantsika, fa mazanaka Andriamanitra antsika, ilay fanahy masina, ilay cadeau be nomen'Andriamanitra antsika no mampiavaka antsika. Deo vakia io tenin'Andriamanitra io a. Jesosy zao no miresaka amin'ny mpianany, hoy izy hoe izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iraniray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiahy anareo ny zavatra rehetra izay no lazaiko taminareo. 27. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahako ny fanomezan'izao tontolo zao no omeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. 28. Efa renareo fa izao nilaza taminareo hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ianareo dia ho faly satria mankany amin'iray aho. Fa ny iray dia lehibe noho izao. 29. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia tsy mbola tonga izany mba inonareo rehefa tonga. 30. Tsy nilaza zavatra maro aminareo intsony aho. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho. Fa avy ny andrian'izao tontolo izao nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Zany lazain'i Jesosy fa mba ho fantatry izao tontolo izao fa tiako ny raiko ary araka izay nandidiny raiko koa dia izany no ataoko. Mitsangana andeha isika hiala eto. Mijanona mio 14:30 isika. Eto zareo ny zavatra tiany Jesosy ambara amintsika amin'ilay 14:30 manao hoe tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho fa avy ny andriny izao tontolo izao nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Zao ary le izy. Ny andriny an'izao tontolo izao fantatritsika dia Satana izany. Isika zany zanak'Andriamanitra raha mandinika n'io teny io, inona mahatonga an'izao hoe fa avy ny andriny izao tontolo izao nefa tsy manana
Zany hoe raha mandinitsika raha mieritreritra tsara Jesosy zany afaka milaza tsara mihitsy tsika miaina fiainana pahamasinana. Tsy misy ninina ho an'ny Satany ao anatiny ka atazona anazy zany. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe na atazona Jesosy Kristy. Zany hoe ilay fahamasinana, mifanahy masina tao anatin'i Jesosy. De Jesosy nanao ny sitrapony indray amin'ny tenin'Andriamanitra mariny le mivakintsika amin'ny Jona, tena milaza mihitsy fa Jesosy nanao fony. Tena nanao izay nafaly any dadany fony izy. Miaina fiainana pahamasinana mihitsy izy. Zany mahatonga anazy misamy teny na hoavy aza ny andrian'izao tontolo izao tsy ana ninina ato aminy. Inona zavatra ataony? Izy zany miasa amin'ny nofo. Miasa ara-nofo daholo nataon'ny Satana. Fa ny fanahy masina dia mifana masina, mamasina anazy dia zavatra tsara. Andao vakitsika tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana 5 dia ho azontsika tsara ny zavatra tiako teniny. Galatiana 5 16 ka hatramin'ny 21 aloha vakintsika. Samy mandinika ny tenantsika isika izao samy raha hoavy. Zany hoe tamin'izany fotoana zany Jesosy miteny hoe hoavy ny andrian'izao tontolo izao tsy manana ninina ato amiko izy. Fa atsika sy ianao mila mahafantatra fa i Satana ange efa nidina teto atany, efa eto atany izy zao. Efa eto atany izy zao, efa miasa izy manao an'izay rehetra azony ataony mba akany antsika zanak'Andriamanitra, alaina fanahy isika. Donc isika sy ianao mila mandiny teny. Jereva nge andiny fa 16. Fa hoy izao mandehana araky ny fanahy dia tsy anantanteraka ny filanofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fahavalo amby folo. Fa raha tariny fanahy ianareo dia tsy mba ambaminy lalany. Andiny fa sivy amby folo amizay. Eto Satany eto am'izao tontolo izao izy. Manana zavatra avy aminao ve izy? Manana zavatra aminao ve izy? Misy zavatra mifamatotra anao sy ny Satana? Misy anjarany aminao ve izy? Andao nge jerevantsika. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejejona, fanompontsampy, fanaovana odi-ratsy, fandrafina, fifandirana, adilay, fiavonavonana, fifampiandanina, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalovan-dratsy. Ary toy izany izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy andovy ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy andovy ny fanjakan'Andriamanitra. Hitantsika matetika miteny an'izany izay si dokterina hoe tsy misy ampovoany na manarady an'Andriamanitra na manatateraka ny sitrapony Satana. Tsy misy ampovoany. Eto isika dia mijery. Misy zavatra ao anatin'ireny teny reny, ao anatin'ireny exemple nomen'Andriamanitra reo. Misy zavatra ve ananan'ny Satana aty amiko? Jesosy nilaza ahoavy ny andrian'izao tontolo izao tsy manana ninina ato amiko izy. Misy ve? Fa raha sanatria misy, ivavaka isika rehefa avy eo. Angataka fifonana amin'Andriamanitra, angataka famelahana avy amin'Andriamanitra. Tena hoe hiala tanteraka ka tsy hanana ninina amintsika izy. Fa raha manana zavatra aty tsy amely antsika androso izy.
Zany plan nge ozy tenin'Andriamanitra hoe ho avy izy dia inona no ataony? Anapotika, andringana dia aninona? Amono. Zany ny asany. Fa tsy zany no tanteraka amintsika. Ka raha sanatria mahita ny teny ao anatin'io roteny reo ianao ivavakitsika angataka famelana avy amin'Andriamanitra mba tsy anana ninina ato amintsika izy. Fa kosa zavatra tokony misy ao amintsika vakintsika Galatiana io ihany Galatiana 5:22-24 ozy tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny vokatra amin'ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, anana, faripo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Zany hoe vokatra 1:24 fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo mibamy ny faniriany sy ny filana tamin'ny hazo ny fijaliana. Hitantsika efa nentin' Jesosy tamin'ny hazo ny fijaliana izany fa maninona mbola raisintsika indray sanatria mahita ny tenantsika ao anatin'ireny zavatra nivakintsika tary ambony tery. Efa netiny tany amin'ny hazo ny fijaliana i zavatra ratsy rehetra. Fa isika senao androany mila mandigny teny ary manapa-kevitra. Mety mieritreritra ianao indraindray fa manino za tsy afaka mandroso amin'ny fiainako. Tsy afaka mandroso ianao satria manana zavatra aminao Satana. Nefa tadidioa manana fanan'Andriamanitra isika. Oka omentsika sehatra izy amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika. Tempolo mifanahy masina isika senao. Amin'ny fiainantsika dia tiako raha ohatra ka hoe matsapa teny nisy fotoana nanao an'ireny zavatra ireny andao mihitsy isika senao ifona aloha. Mba afaka androso isika. Na ninino ato amintsika izy, tsy afaka mitazona antsika izy, andao isika ifony. Tena hoe miteny hoe avelako, miala, misaraka amin'ireny zavatra ireny aho dada, mamela ianao anahy. Asandrato ny feo anao andao isika senao ivavaka. Dada, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tena misaotra anao amin'ny tombosoa izay omenao anay, tena Andriamanitra tsara ianao. Andriamanitra be famindrapo, be fitiavana. Andriamanitra manokatra masonay ara-panahy ianao mba tena hoe apety amin'ny fiainanay. Tena hoe ahita ny zavatra tsy mety dia mba anamboatra an'izany araka ny fahamarinanao. Dada, eto izay fantatrao fa tsy mendrika izahay. Fantatrao fa mbola misy zavatra ataonay zanakao indraindray izay tsy mifanaraka ny sitraponao. Eto izay androany dia tena mifona tanteraka aminao amin'ny zavatra rehetra nataonay izay tsy mifanaraka ny sitraponao, amin'ny fahalemenay dada. Mifona dada, mifona. Arety dada dia mifona ho an'ny olona rehetra manaraka izao fotoam-bavaka izao izay matsapa tena hoe ao anatin'io misy an'ireny zavatra ireny ato anatiny izay mitazona ny fiainana izay tsy ahafahana mandroso. Mivavaka aho dada mba tena olona ary ianao no hanafaka anazy androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianao no amela anazy tompo. Oka ianao no hitsangana indray. Oka tsara honao dada ilay rasa sabidy izay nalatsahan'i Jesosy Kristy tao amin'ny hazo ny fijaliana mba azahoanay rariny ho anatrehanao. Zany rahan'i Jesosy Kristy zany izay nampihavana anay aminao. Tsaro zany dada, oka amin'ny famindraponao iteny amin'ny fiainanay tsirairay avy an'io. Dada, misaotra anao izay, mankasitraka anao fa sady mpiaino vavaka ianao, Andriamanitra be famindrapo, Andriamanitra be fitiavana akao ianao, dia mankasitraka sady anao izay fa navelanao izay tsirairay avy tompo. Dia rainay ny anaranao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hitantsika ozy tenin'Andriamanitra amin'ny Korintiana 2:7-17. Zay fantatritsika tsara.
Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe tompo izany fanahy izany, ary izay itoerany fanahany tompo no itoerany fanafahany. Averintsika, ary ny tompo izany fanahy izany, ary izay itoerany fanahany tompo no itoerany fanafahany. Isika sianao efa zanak'Andriamanitra, misy mifanahy Jehova ao anatintsika. Raha isika mamesehatra amin'ny fanahy masina ao anatintsika, dikan'izany hoe ao anatintsika fanahy masina dia izy ihany no manafaka antsika. Hitanareo matetika hoe ny olona mangataka vavao atao délivrance sy ny ohatr'izao. Jerevy tsara io tenin'Andriamanitra io. Eny, misy fotoana, misy karazany hoe mila manao délivrance araka ny fantatsika atao any am-piangonana. Fa io teny io raha raisinao amin'ny fonao hoe tena fahalalana felona avy amin'Andriamanitra, dikan'izany hoe raha avelanao fanahin'Andriamanitra miasa malalaka amin'ny tenanao, amin'ny fonao, amin'ny sainao, mombanao rehetra, ozy tenin'Andriamanitra manao hoe zay itoerany fanahin'Andriamanitra dia itoerany fanafahany. Fanafana ve tediavinao? Alao fanahy masina miasa malalaka amin'ny fiainanao. Eto aho dia misy olona miandrandra fanafana mihitsiny. Te hiteny aminao andronao androany. Andronao androany. Andriamanitra efa vonona anafaka anao. Ny fanahany efa tadidio. Zany fanahy napetraky n'Andriamanitra ao anatinao zany zany fanahy io mihitsy nanangana an Jesosy Kristy tao anatin'ny fahafatesana. Donc ho atsika zanak'Andriamanitra, inona zavatra tsy ho haintsika tao? Inona zavatra tsy ho vitatsika? Ozy tenin'Andriamanitra amin'ny Filipiana 4:13. Mahay manao zavadrehetra noho ilay mampahery ahy. Vitanao zany. Efa nanapa-kevitra ianao miala ny ratsy, efa manapa-kevitra ianao hoe avelanao fanahy masina miasa ao anatinao dia vitanao zany. Manaradia an Jesosy vitanao zany. Manao sitrapony rainao vitanao zany satria tsy irery ianao, tsy mandeha amin'ny herinao, tsy mandeha amin'ny tanjakanao intsony ianao, fa mandeha miaraka amin'ny fanahin Jehova. Anao exploit ianao sady mety ny fiainanao dia zay olona manodidina anao ihany koa eto ny fiainana. Mba ho voninahitry n'Andriamanitra. Te hivavaka ho anao androany. Ary vavy Aurelia hivavaka hoe amarana ny fotoan'androany. Za te hivavaka ho anao androany tena hoe hiasa malalaka amin'ny fiainanao ny fanahy masina. Anafaka anao izy. Tena hoe anafaka anao tanteraka. Na inona na ino tediavin'ny Satany aminao, tadidio ianao lay voahositra. Ianao lay voahositra. Araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra foana. Izany foana hoe ry Satana rehefa mahita anao any alavitra any amin'ny 1 kilomètre any dia efa mandositra izy. Satria misy marika angeo amintsika hoe mazanak'Andriamanitra tsika, mitondra ny fanahin'Andriamanitra dia ozy tenin'Andriamanitra hoe fahazavany zao tontolo zao isika, siran'izao tontolo zao, voalavitra be ery efa mahita antsika izy dia efa matahotra. Fatao ilay fanahy hoentinao ao anatinao, fatao zany fanahy sarobidy ao anatinao zany, fatao zany fanahy izany afaka mahatonga anao manao exploit, afaka mahatonga anao manao zavatra zay tsy araky ny logika ny olombelona, satria ianao manana sain'i Kristy, manana ilay fanahin'Andriamanitra miaraka aminao, tsy irery ianao manomboka androany oka ianao tsy handeha araky ny fisainanao, mety hatra foana ianao amin'ny fanahy masina. Zany kado lehibe nomen'Andriamanitra tsika, mino fa efa takatra ny teny androany, mino fa efa azonao zany révélation androany zany, ka ianao indray anjaranao indray amin'ny fanahy masina miasa tanteraka amin'ny fiainanao dia samy faly isika sy ianao. Inona moa vokatry n'izany? Anana fiadanana ianao tahaka ny tenen'i Jesosy Kristy, fiadanako omeko anareo, tsy tahako mifanomezan'izao tontolo zao, marina tsy tahako mifanomezan'izao tontolo zao satria fanahy masina, vokatry ny fanahy masina zany fiadanana izany. Mahazo fifaliana ianao isan'andro isan'andro.
tena miaina famarinana zany rehetrarehetra zany vokatry ny fanahy masina izany. Inona loatra, inona mihoatra an'izany ary ny tediavintsika andao afa ivavaka ho anao androany. Tena hoe Andriamanitra hiasa androany ikasika anao na aiza misy anao tena hisy asa lehibe ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao aty ho tahaka ny taloha intsony ianao fa tena androso tokoa ianao tsy hitazona anao intsony Satana satria tsy misy ninina aminao zay anazy manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary miangavy aminao rehefa vita zao vavaka izao, rehefa vita zao fotoam-bavaka izao, terizo tsara ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Sarobidy ozon'Andriamanitra, Andriamanitra dia jaloux amin'ilay fanahany zay napetraky ny ao anatintsika sy ianao. Andao ary sika sy ianao ivavaka. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra sy midera ary mankalaza anao amin'ny fotoana zay nomenao anay androany. Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mpanao tsara ihany koa ianao, Andriamanitra mpanao rarina ianao, Andriamanitra be famindrapo, Andriamanitra be fitiavana ianao. Eto izay dada dia tonga saina amin'ny zavatra maro amin'ny fiainanay, tonga saina izay dada amin'ny zavatra tsy tokony ataonay mba tsy hisy anjara ny Satana ao anatinay. Eto izay dada le tena misaotra anao amin'ny zava-drehetra nataonao amin'ny fiainanay androany. Eny nampisokatra masonay ara-panahy ianao ary tsy mijanona ohatr'izao ianao fa mbola vonona hiasa amin'ny fiainanay hatrany. Zay indrindra dada ivavahako ho an'ny olonao androany zay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Dada zany fanahinao zay napetraka ao anatin'ny tsirairay izany, raha misy ao anatin'izany nametraka an'ilay fanahy mety tsy ny rarahiny fa manomboka androany dada nohon' izany vavaka fifonana zay natao androany. Oka fanahinao dada hiasa amin'ny fiainany manomboka androany. Eny dada, oka fanahinao dada akantoerany amin'ny fiainanay tsirairay avy ka zay maizina rehetra amin'ny dia tena andeha zany miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria anomboka hazava tsara ny fanahinao ao anatinay, anomboka anao ny asany tsara indrindra ny fanahinao ao anatinay, ny fanahinao ao anatinay tsirairay avy, ao anatin'ny olonao hoe tsirairay avy Tompo, tena hoe hiasa amoaka ny olona ao anatin'ny aiziny, amoaka ny olona ao anatin'ny situation tsara, tena manomboka mamiratra mihitsy ny masony ara-panahiny Tompo, tahaka ny tenenao rehefa tonga ilay fanahy dia mampafantatra anay amin'ny zavatra ho avy. Eny dada zavatra ho avy amin'ny fiainan'ny olona ampafantaro any zanakao amin'izao vanim-potoana izao ozy teninao manao hoe anofo ny zanakao, isy ahita anofo, isy ahita fahitana, isy maminany Tompo oka ny fanahinao amin'izao vanim-potoana izao miasa amin'ny fiainanao tsirairay avy zay manaraka zao fotoam-bavaka izao. Eny dada na misy olona ny aina loatra tao anatin'ny fahotany ka lasa vato ny fony, oka ny fanahinao masina dada mikasika anazy androany ka tena iova zany fo zany andray any teninao ary teninao amokatra amin'ny fiainana, amokatra tsara. Miasay ianao dada kasiony olona tsirairay avy amin'izao fotoan'izao na aiza misy anazy, zay mangetaheta ozy ianao dia vokisinao, zay mangetaheta dada oka ianao ilokalize an'ireo oloreo, tsy tato ny dirana ao anatin'izao lahy izao ny ialany eto androany fa atsapa hera, atsapa fiovana, tena atsapa hoe tena hoe misokatra mihitsiny, tsy hoe matsapa fotsiny fa tena iainany mihitsiny, misokatra masony ara-panahy, atakatra zavatra maro ahafahany maka décision tsara mba voninahitry ny anaranao ireriany. Dada miasa ianao androany na izy ambany fampahorin'ny Satana, na izy Tompo mety tsy mahita toro mieritreritra ny olana, na izy dada mitsangany ianao, ianao ozy teninao manao hoe ianao no hiady adinay, zanako sy ny asany tanako adidiko ihany izany, ozy teninao manao hoe amin'ny Agai 2:8
Ni volamena sy volafotsy dia ay izany. Dada miasa ianao. Mety misy ny zanako am'izao fotoan'izao manana olana arabola, manana trosa, mety mieritreritra amin'ny fomba ahoana andoavan'izao trosa izao. Mety mieritreritra amin'ny fomba ahoana anaovako an'izao. Na mety hoe misy marary am'izao fotoan'izao dada. Ka sion fianan zanako. Tsy tonga ho aza ao anatin'izao live zao izy dada. Fa matoa ny olona manaraka live dada, tsy fandaniana fotoana fa fikadiavana anao. Katsana anao dada, nun famindraponao, nun fitiavanao anay, omeo anay tsirairay avy ny anjaranay eto androany. Yen so misy olona manana olana amin'ny fianakaviany, amin'ny tokantrany, ny vady, ray sy zanaka tompo, ny praitapo dada, alamino izany dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Na misy hoe marary am'izao fotoan'izao, sitrany dada, hozy teninao manao hoe naiza na aiza toerany fananao de misy mifanafahany. Mino am'izao fotoan'izao misy mifanahinao zao am'izao fotoan'izao miasa, oka isy mifanafahany, misy fanasianana amin'ny olona zay manaraka an'izao live zao am'izao fotoan'izao. Mba voninahitry ny anaranao irery ihany dala, makasidera ny anaranao masina fa Andriamanitra tsara ianao, tia anay ianao. Andriamanitra tsy mijanona miteny amin'ny fiainanay, Andriamanitra tsy mijanona manasoa amin'ny fiainanay, Andriamanitra tsy mijanona mampahita fitianay, Andriamanitra tsy mijanona miadinay isanandro. Ka mankasitraka anao amin'ny asa lehibe nataonao eto androany. De rainay ny anaranao masina dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. E dada de mampatsay ianao, misy olona eto amin'ny fianakaviana de miaina amin'ny zavatra madomelina. No mifanahinao zay miasa eto amin'izao live zao dada, mangataka fanafana tateraka ho an'izao olona izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fanafana tateraka no angatahanay dada. Oka fiadananao itoetra ao anatin'izao fianakaviana zao, iverina izy rao ijoro vavinombely amin'ny fahatsaranao. Mba voninahitry ny anaranao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Alléluia. Mino fahasaminandray ny anjarany ary avy hatrany dia omeko ny ravavy Aurelia ny enena izy tarika atsika amin'ny vavaka farany. Amen. Mankasitraka indrindra tompony misehatra dia amin'izao fotoan'izao sandrato ny feonao dia teneno misy Andriamanitra mba hanilatrao nytiako itoerana mandritra ty ality. Ianao no tiana hitaza amin'ny fiainanay, ianao no tiana hiaro anay, ianao no tiana hijoro. Manana finoana ianao, manana fanantenana fa Andriamanitra io foanao. Sandrato ny feonao. Io mbola mankasitraka anao zay ny fahatsaranao, misaotra anao tompony amin'ny fotoana mahafinaritra, fotoam-bavaka nomenao anay androany ty zay nandray teny avy aminao, ahafahanay nandray anatra avy aminao, ahafahanay nandray teny encouragement, teny fanafahana, teny fanapahana ny zavatra tsy mety amin'ny fiainanay. Mankasitraka anao satria fantatray ianao Andriamanitra zay mikarakara momba anay, malala ny situation anay, nandefa vahaolana ho anay indray, nandefa teny dia ahafahan'ny lalana isokatra amin'ny fiainanay indray. Misaotra anao ny amin'izany, misaotra satria tena tsy manadino anay ianao, misaotra satria tena tia anay ianao, misaotra satria tena hoe mitomona le tena hoe zanako sasany tanao dia ao ka didinao ihany. Misaotra dada satria mitomona koa le tena hoe ianao mijoro anay, ianao miadinay dia mankasitraka anao ny amin'izany. Amin'ny ality indray dia manana fahatokisana tanteraka ao aminao zay ametrahany ny ality eo ampelantananao. Te hialako ambany elatrao zay dada satria fantatray fa any mahatsara anay, any mety nina mety zavatra rehetra alefana amelezanay mandritra ny ality dia ho levina, ho potika tsy ambina tsy ampafana aminay dia mino anao zay dada fa hiasa amin'ny fiainay ianao mandritra ny ality, na ho andreo zay hiasa ianao na mihira, mitanjaka, amin'ny fahaizana fanjeo manoatra mamita mihoatra ny production no zay matory mavita matory tsara, feno filamina, feno fiadanana ho an-tsaray avy mety eny an-dalana ianao miaro, ho an-tsaray avy zay mana-activité alina ihany koa dia ianao miaro an'izao dia mino anao zay dada, mino zay fa ianao mijoro amin'ny teninao hoe ianao le mpiandry ny
tsy matory tsy rendremana mino zay dada fa ianao le Andriamanitra le mandresy ambony zavatra rehetrarehetra ka nina mety ady mety alovantsay avy na mandritry ny tialy na ady ara-panahy io na ady ara-bata na ady ara-tsaina io dia nonay fefa manoatra mpandresy ny anjaranay manoatra mpandresy zay satria ianao miaraka aminay makasitraka sady amin'ireo anjelimasinao anjelim-piadinao zay efa postenao manodidina ny tranonay manodidina ny dortoara manodidina ny toeram-piasana manodidina ny toerana dia mety misy anay amin'izao fotoan'izao ary misaotra anao ny amin'ny raha sabidy avalatsaka ao tena hoe andrakotra anay ka dia ho invisible maso favaly zay mandriny tsy aly ity misaotra anao sady data ny amin'ny andro vaovao zay efa omenao anay ihany koa rapitso ny fifaliana zay efa petraka ao amin'ny fiainanay rapitso ny amin'ny fahafana zay efa omenao anay rapitso mba afany mitazantavanao vao maraina dia apetraka fenam-pilatanao ny zavatra rehetrarehetra mankasitraka anao zay mankalaza anao zay manome voninahitrin'aranao zay tsara loatra ianao dada. Alleluia. Amen. 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 Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fotoanantsika tapitreto ny fotoanantsika ary mankasitraka antsika rehetra zay nanaraka fotoam-bavaka vaovao kely vetivety fotsiny alohan'ny sarantsika eto azadiny fotoam-bavaka amilady aty Maorisy dia mila manoratra anarana foana isika dia ho hitantsika ho alefan'ny teknisiany eo ny roy tsotra be le izy mameno anaranao ianao dia numero telo dia efa voarainy aty dia rehefa tonga ianao amilady tsy mila mameno zavatra be fa avy dia hita ao anatin'ny ny programanay aty ao anatin'ny laptop ny anaranao dia efa mandeha aingaingaitsika tahin'Andriamanitra daholo isika tsirairay avy hientiko pasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapo anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra mitrano Jehova andro lava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tahiny tompo dia amilady isika miony rapitso maraina fotoam-bavaka amin'ny dimy sasany.